Mahakasika ny fanapozinana ara-tsakafo dia namoizanain'olona indray izany tamin'ny ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azo adino ny milaky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny le raha-rahambohy malaza hatrany no impanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Araky ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Roland Ratsiraka izahay sombam-bahoaka voafidy tao Toamasina voalohany dia nilaza mazava tsara izy manoloana an'izay fanehoan-kevitry ny amin'ny resaka fanapozinana ara-tsakafo etsiroa izay. Heloka bevava nilainga momba ny fahasalamam-bahoaka ho isatrany. Tarika lego olona roa no maty, iray mbola mitsabo tena amin'izao fotoana izao. Ny mpitsabo no milaza fa soritra retina dia mitovy amin'ireny teny ambohy malaza sy ny sisa. Mbola tsy manambara foana ny fitondrana hoe misy botulisme ao Madagasikara kanefa tokony hahazo sérum iray izay lafo be maimaimpona avy amin'ny OMS isika araky ny nambarany ity sombam-bahoaka ity hatrany. Olona 40 tany Antsiranana narary noho ny fanapozinana ara-tsakafo ny 17 Aogositra lasa teo iny. Heloka bevava araky izany nilainga momba ny fahasalamam-bahoaka ho izy hatrany. Mananjo ahafantatra ny tena marina ny malagasy indrindraindrindra raha mahakasika ny fahasalamam-bahoaka. Mendrika ampitondra madio fo, tsy mivadika, mahatoky sy marina isika araky ny voalazan'ny député Roland Ratsiraka hatrany ary dia nankahery ny tarika lego sy ireo marary ary manamanjo rehetra no izay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay ho ampangainy fa avy koa nalainga ny vahoaka araky ny voalazany hatrany. Io moa zany samy milaza mahafantatra ny zava-misy avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao manoloana an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity ary mbola maro ny ahiahy izay mandeha etsiroa ary mbola maro ihany koa ireo zay tsy mahatoky tanteraka ny fanambarana ofisialy mahakasika an'izay fanapozinana ara-tsakafo indrindraindrindra fa ny fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny ambohy malaza izay nolazaina fa poizina ninana tao ary nolazaina ihany koa fa nisy ambadika dadarabe izay. Raha toa ka nisy ambadika dadarabe ny teny ambohy malaza dia iza indray zany no tao ambadika anireo fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tany amin'ny faritra hafa tankoatra ny teny ambohy malaza izay. Arakin'izay voalaza izay hatrany dia voalaza fa nodimandry ny roa tao anatin'ny tarika lego nandritra ny fankalazana tsingeritaona teny ampitatafika teny. Samy nodimandry ny mpanintana sy ny mpitendry clavier izay olona roa tao amin'ny tarika lego izay niasa nandritra ny lanonana tsingeritaona nahaterahana teny ampitatafika ny sabotsy lasa teo izy ireo no nanao an'izay. Mbola manaraka fitsabonana eny amin'ny hôpitaly miaramila kosa ny mpira vehivavy iray izay niaraka tamin'izy ireo. Ny alady maraina no namoy ny ainy i Maxime Radegany ilay mpitendry vata marofitsoka ary ny ampitson'iny maraina kosa i Shadi ilay mpanintana lanonana no tratran'izay fahafatesana izay hatrany. Tsy nisy naninona ireo olona 27 izay nanatrika lanonana fa ireto roa ireto no nandao-pahafatesana tao anatin'izany. Niantomboka tamin'ny retin-doho ny any Shadi avy eo nandoa ary ny tsy nahita ihany koa ny masony niraikitra ny lelany ary ny karainkona ny vatany hoy ny vadiny raha nanazava ny fisehony ity soritra fanapozinana izay nahazo any Shadi ity. Mampiahiahy ny nahafaty azy roa lahy ireo ka andrasana ny valin'ny fitsirihana ny razana ao anatin'ny autopsie izay tsy maintsy atao manoloana an'ireto roa lahy izay samy nandao-pahafatesana avokoa tao anatin'izay tsingeritaona nankalazaina teny ampitatafika izay. Lasa lazaratsy araky izany ity resaka tsingeritaona ity ao andrenivohitra ao tato ato zay satria taoriny ilay tsingeritaona mainty teny ambohy malaza dia izao ndray nahafatesan'olona indray ny tsingeritaona teny ampitatafika izay. Inona no tena marina ary inona no vahaolana mba hisoroana an'izay tsy hiverenany izay mety holoza tahaka an'izay efa nisy teo ambohy malaza sy ny teny ampitatafika tao anatin'ity resaka tsingeritaona ity. Ny sakafo ve no tena misy tsy mandeha amin'ny laoniny sa tena misy tokoa ireo olona izay minia manapoizina amin'ny alalan'ny fanafody gasy dadarabe izay satria mantsy izay foana no hirahiraina eo amin'ny resaka dadarabe sy ny fanapozinana ary ihany koa fampisaviana izay. Sa inona no tena marina ao ambadika an'ity resaka faty olona izay tena mikararana noho izay resaka tsingeritaona
tsingerin-taona indrindra fa ny teny Ambohimalaza izay tena nahafatesan'olona maro dia maro zay. Ao anatin'izay resaka tsingerin-taona teny Ambohimalaza izay hatrany dia fantatra ihany koa fa namoy ny ainy indray ny iray tamin'ireo izay efa azo lazaina fa nivoaka ny hôpitaly ary salama tsara tao anatin'ny fotoana maromaro ka niverina narary indray ka noentina tany amin'ny hôpitaly. Tovovavy vao 20 taona indray no namoy ny ainy izay antsoina hoe Debora tamin'ity herinandro ity no fantatra fa maty vokatry ny fanapozinana nandritra ny fankalazana tsingerin-taona teny Ambohimalaza tamin'ny 20 Jona lasa teo iny. Efa nandroso fahasalamana izy hoy ny fanazavan'ny fianakaviany ary efa nivoaka ny hôpitaly saingy niverina indray rehefa sembotra saingy tsy tana intsony ny ainy taoriny alanina rehetra izay natao tamin'ity tovovavy izay vao 20 taona izay ndao-pahafatesana vokatry izay fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo azy teny Ambohimalaza tao anatin'ny tsingerin-taona izay tena nalaza be izay tsingerin-taona ny Fianahasina moa izay teny Ambohimalaza izay. Araky ny fanazavan'ny fianakaviany hatrany izy ilay natao tranchéotomie izay fitaovana apetaka amin'ny alalan'ny fandidinana mba hanampinana ny olona izay manana fahasemporana dia nisy zavatra naniry tao anatin'ilay izy naniry haingana be ilay zavatra dia izay no nitarika fahasemporana ho azy fa na amin'ny fomba hoana rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra nangalana azy dia izay tsy tompony ny ampitso isika fa dia manaiky foana araky ny fanambarana izay nataon'ny fianakaviany hatrany raha naneo ny alahelon'izy ireo no mahakasika an'ity fahalasana ny zanak'izy ireo ity. Tao amin'ny IMM izy no nitsaboina efa natao daholo ny alanenina rehetra saingy tsy tana intsony moa ny ainy araky ny voalazantsika teo aloha izay. Ka noho izany dia tena mbola mipetraka baraingo araky izany inona marina no tena antony mahatonga an'izay olona efa nivoaka ny hôpitaly salama tsara nefa dia mbola niverina marary ka nindaosim-pahafatesana izay taorian'ilay fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo olona marobe teny Ambohimalaza izay. Tokony hosokafana indray ve zany fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha ity sahijanona amin'ilay izay efa voalaza ombienimbeny ny amin'ny mahakasika ny fisiny ilay fanapozinana niena natao amin'ilay hoe Dadarabe sy Beladonna ary Datura isika manoloana an'ity raharahany Ambohimalaza ity ka dia apetratsika eo ampelantanan'ireo manam-pahefana sy ireo tompon'andraikitra araky izany ny fanadihadiana mahakasika an'izay satria izy ireo no tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity ary izy ireo ihany koa no tena mahafantatra misimisy kokoa ny mahakasika an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza ity ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ny havana matsakaiza izao ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony izay zay no matsaka azonaroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany asa dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.